raha tsy misy ny sampona misy fifidianana 2023 raha endry ny gasy efa tsy eo ntsony ianao. Donc zany efa olo-kafa amin'izay. Etiko itenenana amintsika zany dia tsotra. Io tsy vita ny oeraoera. Io tsy hoe aka zao dia ity dia za dia miteny dia zao. Fa misy pitsopitsy ny tompoko ny fitondrana firenena, misy pitsopitsy ny fanaovana ny asa. Ary mila fahaizana ny manatanteraka an'izany, nareo tsy nahina nanatanteraka an'ilay izy, dia miemotra 12 volana ny ianareo, miemotra herintaona ny ianareo. Ny ampahany voalohany ary mbola amin'ny 2022 nareo vao mahazo moeraoera mandehany. Ny ampahany voalohany fotsiny mbola iampy an'ilay ampahany faharoa. Fanontaniana petrakitsika eto zany dia hoe ny fahamoahany banky iraisam-pirenena an'ilay vola ve? Iandro ny fahavitany ampahany voalohany izy vao moka ny ampahany faharoa. Sa mba ho tsara fanahy izy dia avoakany any eny ampanidinana eny ny ampahany faharoa izay makely finoana. Satria rehefa nataontsika ny korba amin'ny fifandanjany ny famoaham-bola, raha ampitahina amin'ny tety andro izay napetraka ny mpamatsy vola, ny vola tafavoaka aty amin'ity asan'ny eran'ny 44 aty fa mihoatra lavitra ny tombana tamin'izany fotoana izany. Raha ny tombanana ohatra hoe tokony 4 ohatra no mivoaka eto amin'ny etiko itenenana amintsika hoe banky iraisam-pirenena tsy tampona ny masony, tsy tsentsina ny sofiny, ary mijery ny zava-misy izy mahatonga anao nitatra tamin'ny 7 ny volana mety. Inona ny tiako tenenina? Tiako tenenina dia hoe satria zahay olom-boafidy, satria zahay aty amin'ny fanoherana izay tsy manohitra bontolo, dia adidinay ny mampafantatra ny vahoaka an'izany. Adidinay ny manokatra ny masony vahoaka, ny mampisokatra ny sofiny. Iainy hoe zao ny zava-misy marina. Io tsy vita ny dedakisma. Fa misy taremarika mazava eo, misy tatitra mazava eo. Ty fitondram-panjakana ty moa tsy havanana amin'ny fanaovana tatitra dia mampiesona ny tena mampanavanana anazy. Any ka lazainy fa ho vity zao, tao ty, atao itsy. Fa hatretontsika zany dia metraka mazava hoe ny eny akanja tsy mandainga, ny antsoratra ataon'ny mpamatsy vola koa tsy mandainga. Fa mifanindran-dalana tsara reo amin'ny zavatra izay niresantsika. Izay nahatonga antsika nametraka hoe ny fahanemoran zareo an'ilay ampahany voalohany hitan'ny banky iraisam-pirenena io, nahatonga anazy namoaka ny tatitra, ary efa nameny hoe eto ny tapitra ny dingana voalohany sy ny dingana faharoa amin'ilay ampahany izay atao tonga any amin'ny 520. Ka ity no izy. Araka nambarako anareo teo hoe ny teny izy fa 12 volana dia averiko enonareo iny hoe tsy mitombona fa diso zany teny zany. Ary tsy vitan'ny teny fotsiny izy hoe 12 volana, fa mbola tsy niriny tao anatin'ilay izy ny tena ilay 12 volana ny tsy fahaizany an'ilay lalam-pirenena fa 470. Eno tsara mitena ilay 12 volana aloha izy, dia ary amin'ny fiafarana an'ilay kabary alefako aminareo dia noho fa disony indray ilay toerana sy ilay lalana ho atao ao anatin'izay. Amaranantsika an'izay resaka RN 44 miaraka amin'ny filohatsena mamboaka Andro Rajoelina zay ndao ary arahantsika indray mandeha ilay kabary araka ilay nandarantsika azy teo. Ilay kabary faharoa zany ty arahantsika ty fa tsy ilay voalohany. Fa eto izy le mitena ilay hoe vitaitsika anatin'ny 12 volana dia mifaly sy mioby isika. Mbola tsy mifaly sy mioby isika aorian'ny 12 volana monsieur le président. Ndao ary. Maro no nampananteny. Maro no laza taminareo fa anao any olona RN 44 io marina sa tsy marina. Tongotsika ity androany mijoro eto aminareo sady vavyolombelona. Androany tsika manomboka azy fa afaka 12 volana eritaona sy tapany tonga eto indray tsika mifety sy miravo fa ho vita somatsara io RN 44 eto place de vady. 12 volana dia ho vita.
ny RN44 manomboka eto Moramanga parapatonga ny Ambatondrazaka. Avy eo amin'ny taona ho avy io dia mitohy ihany ny miala eo Marivoy mandrapatonga any Vodiala. Maro no nampananteny, maro no laza taminareo fa anao any olona RN44 io marina sady tsy marina. Tongotsika ity androany mijoro eto aminareo sady vavyolombelona, androany tsika manomboka azy fa afaka 20 volana eritaona sy tapany tonga eto indray tsika mifety sy miravo fa ho vita somatsara ny RN44 eto place de Vavy. 20 volana dia ho vita ny RN44 manomboka eto Moramanga parapatonga ny Ambatondrazaka. Avy eo amin'ny taona ho avy io dia mitohy ihany ny miala eo Marivoy mandrapatonga any Vodiala. Henonareo tsara izy teo 20 volana maro izy nampanantena izy dia ohatrany tsisy olo araka ny tenin'ny Zokibe Andrenjato teo zay namerina ny tantara ary nampatsiahy reny tena tefa-tsofina mandrivorivo mihitsy ho an'Andriamatoandro Rajoelina hoe aloha ampianarina anao ny tantara fa tsy hainao hoe nisy zao nataony anina nataony tsiranana ty mbola nisy tao aorianany tsiranana nanao ty zay vao tonga aty amin'ny vaninandro misy anao fa amin'ny manko dia tsisy olona nanao nininona mihitsy tany aloha tany fa izy rery ny tena nanao ny zavatra rehetra teto azafady nampatsiahivony Zokibe anao le izy dia teo izy maro izy nampanantena ohatrany hoe zany dia efa izy rery ny rôle izy any na vitan'io fa tonga eto tsika androany afaka 20 volana izy dia vita ny RN44 monsieur le président le apaha voalohany zany mbola tsy ny RN44 vitanao 20 volana iny ary mbola tsy vita amintsika miteny zao dia ozy izy hoe vita ozy ny avy eo Moramanga makany Ambatondrazaka dia amin'ny heritaona ozy zany hoe tamin'ity taona raiky amin'ny 24 ty zany satria 24 zany satria izy miteny izy 24 dia miteny izy 20 volana dia amin'ny heritaona ozy zany hoe 24 dia ataontsika indray ozy ny lalana avy eo Marivoy makany Vodiala babe ay zary zany lalana teneny Lingaty zany ataony Moramanga makany Ambatondrazaka dia heritaona riny indray zany izy mitsatriaka indray izy misapontona anao indray Marivoy makany Vodiala enjana ka marina mafy izy mba Lingaty edy le RN44 dia izy moa président dia saina mikabary dia miteka marina sady tsy marina dia izy koa le voaka dia marina ny raha tineny amin'ny diso tsisy nasamy teny marina fa diso zany président tsisy mahasamanao zany fa dia fa marina koa ny tanterina tamin'ny taxi brosy koa ma le olona zany hoe anatrika anazy te dia mahazo eleny amin'izany kely dia fa marina na dia raha fa diso be raha tineny le olona mbola marina kokovogatana kely nareo any Tsaronenana manaraka an'ity raha ty amin'izao fotoana zao Tsaronenana miara-manondro manaraka miara-manondro zareo ao marina andalo kely tao zany fa tantarainy aminao daholo zao avy ny raha tineninao zao ny raha tineninao kokoa nareo ka le manao an'izay marina sady tsy marina dia marina anjambany zay zay ny fatiantoko ty firenena ty hatramin'izay fa rehefa diso dia sahitsika miteny hoe diso zany ohatra zao ataoko zao hoe diso zany président ny 20 volana anao diso ny lalana tineninao diso tsy manaraka amin'ny filahatry le tanàna diso zany ianao tamin'ireny mahamenatra ny kabarinao ohatrany hoe tsisy mpanolo-tsaina anao ao aminao manoranao an'izany nefa le ragova amin'ny eo ragova re farany malanitsy anjerany lalana io koa fa tsisy mpamerindolo le raika lafa dia fa zay saipatany nataony ka zao no izy anjaranao vahoaka mandinika sy mieritreritra fa isika dia manao an'izay ezaka rehetrarehetra zay hoe tazomitsika amin'ny zavatra teneniny ireo mpitondra reo hoe tiany ny teneninao tiany ataonao tia ny zava-misy retiny avy amin'ny mpiara-mombonantoka dia mivoaka amin'ny marina na tsy anao mangarahara ary nareo io mivoaka eny foana hoe izy ninan-drotra dia ozy izy le namako zay tany mery mandroso hoe mba tineny koa député izy fa hita foana koa marina ho an'ny olona zay ninan-gavo eno alefa tineny koa mivoaka foana marina koa ny olona ninan-gavo hoe any amin'ny farany daholo le tanan'io ka zay ny zava-misy mikasika ny RN44
fa dia tohizy foana ny oeraoeranareo sy ny dokadokam-barotra madinidinika mifandokandoko anareo fa ny marina tsy azonareo asitrika zany ary marina tsy maintsy mipotra asiaka ndray zao ny compte fake ndray manomboka ny any aoka inona zay tineninareo fa reny ny zava-misy lazay fa tsy président koa ny kabary iny e dia lazay fa tsy misy koa io plaque eo ambosary ndana makany ambosary dia mahita an'io ao hoe nikosehnareo tamin'ny loko fa tsy namorona an'io fa zava-nisy taona navoaka anay dia lazay fa tsy misy koa ty tatitry ny banky iraisam-pirenena ty fa za tsy mahabaiko banky iraisam-pirenena fa mamaky ohatranareo mamaky koa za mamaky an'le izy fa aza-pinaninareo ambolony ny olona azay marina tinenina anazy tsy mbola nisy ny teny anareo teto aza atao ny RN 44 dia toute façon vola amin'ny banky iraisam-pirenena fa tsy vola avy any am-postinareo tsy vola ny IRD iny tsy vola mibabanao izy le hira zay fa ianareo no eo mitondra androany dia ianareo manatanteraka izy toy ny asa zay efa fampidinian'ny gouvernement tateo aloha tamin'ny mpamatsy vola tamin'ny ministra Ilorika nefa nyresaka ny RN 44 io sady verinareo tamin'izao andronareo zao ihany dia mitoy io tetikasy io dia tonga eo amin'ny vanim-potoanareo no manao anazy dia ianareo no oeraoera fa ny mampalahelo amin'izy ity mihoatra ny 2023 tsy afaka anao an'izany nareo dia za tokoa raha ohatra ka sanatrika nofy anjara ny vahoaka ny mandray ny adity sahaza sy mifanandrify aminy mikasika an'izay 2023 tiako tenenina zay anoizatsika ny fandarana dia eto aloha za satria miresaka banky iraisam-pirenena sy mpiara-mombonanto koa dia misy tsetsatsiaritra kely atsofoko tahirim-bola iraisam-pirenena izy ity amezakely tatitra ho anareo mikasika ny resaka famatsim-bola enjana be rangaty fa tena grave le izy ny avy ao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia nanome vola ho andry zareo Egyptianina eno tsara nahazo koa ny Egyptianina maly io fa 20 ny volana mai 24 dia nahazo 1,600,000,000 de dollars eto ndresaka avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny firenena Egyptianina tena miaikitsika ny olona mahazo amina miliara daholo amin'izao mivoaka dia miliara avy amin'ny mpiara-mombonantoka Madagasikara inona ny nahatonga anazy nahazo an'izay ty mihitsy ny tena zavatra tiako ho azotsika tsara dia hoe misy ny fangararana eo amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana ny tahirim-bolam-panjakana mazava ozy izy ny mpiara-mombonantoka ny mangarahara nataon'ny Egyptianina eo amin'ny fitantanana ny tahirim-bolam-panjakana mazava ihany koa ozy izy ny resaka fitantanana raha-panjakana resaka gouvernance ary mbola mazava ny fiahina ara-tsosialy ny antsika ty ny fiahina ara-tsosialy kere efa tena fa mampivoaka tena tsy hitanao le hoe inona le tena drafitra ataon'le fanjakana ny FSS efa mipetraka efa tokony tohizana nandeha araka ny tokony ho izy tsy vitan'le fanjakana mandimby mandray namantambonina fotsiny ianao manohy an'iny atonga an'le fiahina ara-tsosialy hipetraka io ministera io angeka ny foroniny fitondram-panjakana teo aloha tamin'ny andro ny herra Jaonary Mampianina hoe ministera amponina sy ny fiahina ara-tsosialy misy dikany maton'ny tovanana an'izay ny ministra Hontina Real no ministra voalohany tao anatin'izany hoe fiahina ara-tsosialy zany misy dikan'izany hoe atao anatin'ilay organigramme io mba ahitan'ilay mpiara-mombonantoka amintsika hoe mizotra makany ianao amin'le asa ataonao misy visibilité wow aizinareo nenao le ministera hitarafan'ny olona anazy za tsy teny betsaka izy nataonao ministra tao fa dia zay nefa tena hoe hitarafan'ny olona atsika ny resaka fiahina ara-tsosialy akoatran'izay dia ny fanatsarana ny tontolon'ny
sehatra asa monde des affaires zany tiako tenenina amin'ilay sehatra asa le asa le fandrarana ny fanatsarana ny tontolo ny fandrarana zany amin'ny akapobeany zay dia isany natonga ny tahirim-bola iraisam-pirenena nakasitraka amin'ny fomba fiasan'ny tantana tany Egypte dia nanomezany 1,600,000,000 $ maly ho any zareo Egyptiana. Reo teboka teneniko reo aiza ho aiza ao anatin'izany a Madagasikara. Rehefa mijery ianao ao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra dia hoe nolanina tao anatin'ny nandritra filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana milaza ny filan'ny fanjakana ireo toerana voakasiky ny fanamboarana ny flyover eo Andotapenaka ny voie rapide izay mampitohy any Andotapenaka sy Meritsetosika. Ina tiako tenenina amin'izao vanim-potoana misy anazy zao le fitondram-panjakana dia mbola tsy mahafantatra ary mametraka hoe inona kay ny laharam-pahamehana. Zany zavatra mivoaka tao didim-panjakana mikasika an'izany hoe inona kay le laharam-pahamehana androany. Fa io le anao an'le seho ivelany io le hoe anao flyover eto tsika dia hitanaka io. Fa za miteny aminareo fa na inona foto-drafitrasa zay ataonareo ampidanaka n'le gasy mijery anazy ohatra ny jirojirony 20 volana jona sy jirojirony krismasy farany taona rehefa tsy misy fiatraikany vatana any amin'le olona io dia vanja maitsy arena. Fa zany manahirana an'le gouvernement androany analanao eny amin'ireo anaovana an'ireo foto-drafitrasa dia miomana andreo zany fa misy olona kisaka sotra an'izany dia misy trano ravana reo zay laharam-pahamehana ianao androany sahirana fa anakisaka anao eo mamaiky anazy satria izy mila manao zavatra hita amin'ny masonao ioeraoerana. Zay foana ny ty fitondram-panjakana ty inona zavatra azo atao dia mampoeraoera itsika nanao an'io a. Zay ny azy. Dia nefa rehefa atao le izy mihisatra nefa izy miteny andeha amin'ny tena afanganam-pandeha farak'izay zokiny. Fa io izy rahantsika mahita io RN 44 20 volana izy dia afanganam-pandeha farak'izay zokiny amin'ny 2025 vita izy rehetrarehetra. Ny anankiray amin'ny 2022 ny ampahany 70 km monja. Ataovany enkajy 20 volana ampiana 1 volana ampiana 12 volana zany 30 volana zany manao 70 km. 30 volana raha ny ampy kely fotsiny dia 70 volana ny 70 km zany hoe ray volana isaky ny kilometatra. Mampalahelo kalatsaka kely an'izay. Eto zany tsika dia mametraka foana hoe mahatonga nanao fanamariana ny honorable fetra teo mikasika an'ilay resaka lalàna amin'ny fen'ny sata amin'ny fen'ny fanoherana dia satria tsy mifanaraka amin'ny tokony zavatra misy le ataon'ilay fanjakana. Fa nisy lalàna ny laniny zao fanjakana zao tamin'ny fotoan'androny anaovana an'izany sata amin'ny fen'ny fanoherana eto Madagasikara zany. Fa tsy mety aminy satria izy ohatra mbola makafy an'io sezany io dia mamorona zavatra hafa izy hifanaranaraka amin'izay satria le nataony iny a nataony ho anazy le raitary aloha hoe raha izy ny lasa mpanohitra dia tia ny mety aminy. Fa zao izy lasa mpitondra dia izy tsy mety ho an'le mpanohitra ty fa aloha amorona antsika hafa makendakenda anazy le mpanohitra dia zay io foroniny io dia io ny alefa atao a sesimontitra io. Fa ankoatr'izay dia misy an'ity nefany zavatra ty fa ndresako taminareo teto a fa izy ty soko mangina atao ambadika atao tamin'izany teny anazy izy a nisy an'le lalàna niteneny ny filohany ny anteny meram-pirenena hoe misy varomangatsika zahay satria nisy lalàna teny anivony anteny meran-doolona dia tokony mandalo aty amin'ny anteny meram-pirenena varomangatsika io izy a. Fa hitandrimanam-pahaizana rey dia nitenitsika teto hoe ity fanomezana zo-pirenena ho an'ny vahiny ity. Dia inona ny zavatra nataondrimanam-pahaizana mitovy amin'le lalàna amin'ny sata amin'ny fen'ny fanoherana ihany. Koa izy tary amin'le any
anteny Merandolona fa ty izy nataon'ny lalàna tolo-dalàna avy amin'ny solombavambahoaka zay zany ty nalefany ty sy tia avy amin'ny de miditra anatin'ny tetiandronay zany le izy ty proposition de loi ty laharana ohatraohatra ray tsipika raiky amin'ny roapolo sy roa arivo PL numéro 001-2021 zay zany lay proposition de loi zay nentin'ny solombavambahoaka amin'ny Madagasikara moa izy ty zany fitana Betafo zay no manao anazy zany hoe tsy le ray tary aloha le hoe vary mangatsika fa hafa mihitsy ty anankiray ty izay mikasika ny zom-pirenena malagasy zay zany le izy io dia ny solombavambahoaka fiarovana lovanyaina lany tany Betafo no mitondra azy fa tsy lay an'ilay loholona zay questeur voalohany anteny Merandolona teo aloha zany tsy ino raisiny satria reny zany de ngamba hoe SVM reny de aloha tsy raisitsika ny SVM fa manao vaovao ndray tsika ohatra le nataon'le Brunel ihany alefa ndray député lova hop député amin'ny Betafo de io ndray zany manolotra an'ity de andalo asam-bomiera izy ty rapitso eo anivony anteny Meram-pirenena dia azon'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro atrehana fa virtuel moa zany io avy amin'ny alalan'le visioconférence ihany ndraiky ozy izy ny alatsinainy fa raiky amin'ny telopolo ny volana Mai no anaovana an'izay ity moa zany le resaka science plénière raha ny tena marina de azon'ny be sy ny maro atrehany de zay no nahatonga an'io inonareo tsara ty zavatra teneniko ty ny fomba fivoriana ao amin'ny anteny Meram-pirenena zany de ohatr'izao rehefa atao asam-bomiera izy de misy vomiera maromaro zany no mikondo ao ho an'ity lalàna mikasika ny zom-pirenena ty zany de misy vomieran'ny lalàna ao de misy mpikambana ao anatin'ny vomieran'ny lalàna de misy vomieran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana ao de zay mpikambana ao anatin'izay vomiera zay zany no manatrika an'le fivoriana de eo koa misy vomieran'ny raraham-bahiny de zay zany no de misy an'ilay vomieran'ny filaminam-bahoaka zany reo zany reo vomiera efatra reo no miasa ao anatin'ilay travaux de commission zareo zany manao an'le asam-bomiera samy manana ny olony daholo reo de raha ohatra zany ka mpikambana ao anatin'ny vomiera io ianao dia sady miady hevitra ianao no mandany an'izay fanapa-kevitra raisina farany ao anatin'le zany hoe inona zany no lanitsika inona no satria hoentinao zany le tolo-dalàna n'le solombavambahoaka ty ny de hoe ty ary zany le izy ohatr'izao ny fahitan'ny solombavambahoaka ny Betafo an'le izy de tiry izy de dikevitra isan'andininy eo de miteny le solombavambahoaka mpikambana ao anatin'le vomiera reo vomiera voatonoko reo reo efatra reo zany fa ny solombavambahoaka afa-tsy anatin'ny vomiera de afaka manatrika an'io fa zao afaka miteny izy fa rehefa mandray fanapa-kevitra le vomiera zay mivory de tsy mahazo manangan-tanany izy zany miteny hoe mitsipaka na manaiky na tsy milaza ny heviny mikasika an'izay fanapa-kevitra raisitsika zay fa ny mpikambana ao anatin'le vomiera no afaka mitsipaka na manaiky na tsy milaza ny heviny mikasika an'izay zavatra ho tapahana amin'ny fanovana ny andininy na fitazomana ny andininy amin'le nanoratan'ilay solombavambahoaka zay mitondra n'le projet de loi ao anatin'le proposition de loi ao anatin'ny fivoriana zany ataon'ny asam-bomiera rehefa vita zay de manao tatitra an'io zany mpampakateny lay vomiera reo manety mpampakateny zareo de iny manao an'le tatitra de ao anatin'le fivoriana azony be sy ny maro atrehana nitondrana an'izay tatitra zay vakinao le izy de rehefa vakina le izy de samy mienao de mitondra ny heviny am'izay solombavambahoaka tsirairay na mpikambana na tsy tao anatin'le vomiera nanao an'le asa voalohany zany de misy mbola misy fanovana azo atao koa aveo fa rehefa aveo le izy lany iny be sy ny maro rey zany ao am'le fivoriana azony be sy ny maro atrehana ny indro amin'ity zavatra ty de ity rehefa natao le fivoriana tamin'ity visioconférence ty de misy zavatra tsy araky ny tokony ho izy ny raisiny anteny Meram-pirenena satria ny science plénière de azony be sy ny maro atrehana ary zay nahatonga anazy tany ambolohany nalefa tamin'ny Facebook io fivoriana io fa rehefa nisy an'le zavatra nataon'ny RD iny de natsiaro tena voza reo de nitapahan'le amin'ny Facebook fa manino le Facebook zany manolo an'le hoe afaka manatrika le fivoriana azony be sy ny maro atrehana ianao teratany malagasy io ianao zay nifidy an'ireo solombavambahoaka reo fa am'izao rehefa tapahana le Facebook mampita an'le zavatra ivoriana amin'ny fivoriana azony be sy ny maro atrehana dia
tsy mahita ianao. Ny solombavam-boaka anareo ny teneny tsy teniteny foana e. Fa tamin'ilay resaka an'ilay fanadinana pôlisy iny manko dia inona napahana an'ilay izy. Tsy mpanohitra iny fa mpomba fanjakana. Noho izany zay zavatra zay le tiako tenenina hoe raha tsy manao an'izay zavatra zay tsika dia tsy araky ny tokony ho izy le zavatra zay atao. Ka asiko ka eto zany ilay antonantony mahatonga atsika miteny an'izay zavatra zay dia hoe satria ny fivoriana dia tokony mahafantatra ianao vahoaka hoe inona zany le zavatra hotapahana ao anatin'ny fivoriana azo be sy maro hatrehany io. Takitsika zany hoe tokony mahafantatra an'izay le vahoaka hoe ahoana ny afantarany an'izay aza tapahanareo le Facebook voalohany dia eo fa ny député-nareo no anara zay ny le izy fa tsy hoe rehefa manondrana ny anareo dia ny vahoaka no tapahanareo zoany ahafantatra n'le fivoriana eo ray zay satria raha tsy zay no izy dia verozo re olona reo. Ity misy zavatra anankiray tiako ampahafantarina antsika ao anatin'io fa mbola ho resantsika lavabe le izy io zany dia misy io proposition de loi io zany dia misy 270 ao anatiny. Zay zany ny zavatra tsara fantatsika ao anatiny zany resaka hoe lalàna mifeny ataontsika hoe zopirenena malagasy zany misy 270 zany ao anatin'le izy misy 270 ka misy lohateny 7 zay zany no mivoaka ao anatin'izy misy lohateny 7 dia lay lohateny 7 dia maromaro le izy zany misy fipetraka peny misy amin'ny resaka fananana ny zopirenena misy maromaro zany fa eo amin'ny lohateny fahatelo ny amin'ny fahazahoana ny zopirenena malagasy zay zany ny tena nijereko tao anatin'izy ahoana marina zany ny faritan'ity lalàna ity mikasika ny fahazahoana ny zopirenena malagasy dia any amin'ny 970 izy no miteny teboka maromaro zany izy ao anatin'io lohateny fahatelo io dia any amin'ny 970 fa ny tena mahatonga ana lasa ohatran'ny mirorosaina zany ao anatin'izy inona indray ny zavatra niteraka an'ity dia misy ao fitenenany hoe ny any amin'ilay 970 zany dia hoe misy zavatra tonga dia mahazo tsy misy fisalasalana izakan'le zopirenena ireto karazan'olona ireto fa ritany ao anatin'le izy zany le izy dia eo zany ohatrany somary gaga kely fa ahoana misy an'izany ozy kamo tena somary nanahirana ny eritreritra an'le izy satria tena ohatran'ny hafahafa ozy le nitsako labozy dia zay zavatra zay zany ny ohatran'ny tiako hojerevanareo ihany ao anatin'ity tantara ity satria lasa miteraka tokony hiteraka adihevitra aloha le izy tokony hiteraka adihevitra dia nanaovako anazy angamba dia tsotra ho anareo zay liana zany amin'ilay proposition de loi dia afaka omeko nareo zany amin'ny WhatsApp na MP hoe ino le izy iny dia jerevo dia misy 270 le izy misy lohateny anankifito dia mijery eo nareo zany dia samy mba mitondra ny heviny eo dia hitantsika hoe inona zany ny zavatra iditsika hevitra mikasika an'izay satria mbola asa mbomiera io zany rapitso dia any amin'ny latsinainy io zany voalaniny be sy ny maro fa ny solombavam-boaka tsy fantatra ohatra hoe nisy ny nijery an'le izy any na tsy fa za aloha zany dia nijery an'le izy dia zao le 970 ao amin'ilay lohateny fahatelo zany ozy izy hoe 970 azo ekena tsy misy fepetra ny fizarana sy fanomezana zopirenena avy amin'ny manam-pahefana ho an'ny reto olona reto zany sokajiny ao anazy ho an'ny dia nataony teboka roa voalohany olona vahiny izay navita asa lehibe ho an'ny Madagasikara samy manana n'le famaritana natao asa lehibe tsika zany eto toy ny fitondrana talenta ozy izy ara-tsiansy hoe nanao fikarohana na ohatran'izany zany artistique zany hoe resaka kolotsaina zany mety zavatra hirana tsy fantatro na inona fa sarotra zany fa dia hoe zay zany nyteneniny ao io zany tonga dia ekena tsy misy fepetra ny azahoan'ireo olona reo araha soratra na ara-panatanjahantena mety hoe vazany lalao tao amin'ny barea zany izy dia tonga dia mahazo zopirenena malagasy ny fampidirana indostrie
na famoronana ilaina. Iza moa zany ny tompon'ny fandrarana sy fametrahana ny indostria ngeza eto Madagasikara amin'izao tsika miteny zao. Zay nahatonga atsika tao anatin'ny vanim-potoana lavalava nitondra fanazavana amin'ny fahazahoana ny tany eto amintsika. Iza ny manambola ary eken'ny banky ny manampy anazy anao fotodrafitrasa lehibe eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Io angely miteraka ia amintsika e. Dia hozy zay ny famoronana ilaina. Io zany tsisy resaka ty ny Tsipriany fa hoe famoronana ilaina. Ny fananganana orin-draharaha ara industrie. Fananganana orinasa nge zany fa mody aody koa ny orin-draharaha. Manina raha atao dia fananganana orinasa e, dia mazava. Ara industrie na fitrandrahana. Iza moa zany zao no mitrandraka eto amintsika. Gasy ve? Ny gasy le mangady enimpolo metatra le tifirina taria Andilana. Reny ny gasy mandraraha amin'ny fitrandrahana. Fa ny ngeza matretre mitondra ny fitaovana amin'izany fitrandrahana zany tompoko tsy gasy. Io zany dia mahazo an'izay. Eto amintsika fitrandrahana ozy izy. Ara-pambolena amin'ny ankapobeny. Ny olona naza aloha, ny olona izay ny fanomezana zom-pirenena nda tsara aloha. Ny olona zay omena zany an'ity. Zay le satria le fomba fanoratana zareo anazy ato no hafahafa. Na fitrandrahana ara-pambolena ary amin'ny ankapobeny. Ny olona zay fanomezana zom-pirenena, zay io soratan'zareo ato. Azy dia mitondra tombotsoa manokana ho an'ny Repoblika Madagasikara. Mitondra tombotsoa ho azy amin'ny Repoblika Madagasikara. Ohatrany hafahafa le fomba nanoratana an'ity proposition de loi ty ary hafahafa. Zany hoe zany sokajiny hoe misy tombona amin'ny Madagasikara. Ny zavatra nentin'le olona zay omena n'le zom-pirenena dia mahazo an'io tsy misy fepetra zany izy. Zay ny zavatra niteneniny. Dia ity ny anankiray. Faharoa, ireo olona teraka teto Madagasikara talohan'ny fahaleovantena ary mipetraka maharitra eto Madagasikara ary koa ny zanak'izy ireo. Fahaleovantena vao tamin'ny 1970. Vao tamin'ny 1970 fahaleovantena. Fa Madagasikara talohan'izay efa grave be. Efa nisy olona karazakarazany. Fa rehefa mipetraka teto zany ireo olona ireo tamin'ny talohan'ny 1970 zany hoe taty amin'ny 7-10. Misy olona teraka tamin'ny 1957, misy olona teraka tamin'ny 1956, misy olona teraka tamin'ny 1953. Mbola velona amintsika miteny zao. Dia zay zany ny teneniny ato hoe ireo olona teraka teto Madagasikara talohan'ny fahaleovantena. Dia mahazo an'io tsy misy fepetra koa zany. Ary ny zanak'izy ireo. Eo ny le mampiaya antsika amin'ity tantara ty. Ireo olona manana fahatelo, ireo olona manana fonenana eto Madagasikara talohan'ny fahaleovantena ary manana zanaka teraka tao. Dia mahazo le zom-pirenena tsy misy fepetra koa zany. Enjana. Dia ny fahaefatra farany, ireo teratany ny firenena zay manana fifanarahan'ny rotota mikasika ny fifandrindramonina amin'ny Madagasikara dia mahazo an'ilay zom-pirenena. Ireo teboka efatra ireo zany eo amin'ny 920 mahazo tsy misy fepetra dia ohatrany tonga saina ihany nandinika izy hatra tamin'ny alina hoe ahoana tsara ty raha ty. Ina tindra-lahy reto atongavana. Fa ho anao zay mitady elizy dia mbara somary teneny fotsiny dia tsy dia alefako any aminao le izy. Hoe iny le PL dia samy mamaky tsika. Dia amin'ny rapitso androany moa zoma salaka misy. Ay rapitso zany le Asambomera mandeha. Rapitso zoma. Dia rapitsika mbola afaka miresaka an'io zany rehefa samy mitondra ny hevitsika eo tsika
andiny roa fitopolo izy dia mbola tsy vitako daholo le andiny rehetra fa teo amin'ny andiny valo ambin'ny folo zany tena nijanona mihitsy teo izy ahoana tsara fa mbola betsaka zany enerina any mbola mila vakitsika ao anatin'izy fa teo azy zany dia hoe le tena tonga dia tsy misy fepetra zany fa zahoandreo olona reo any raha io hafahafa ty izy le nitsako labozia ary zay le mahatonga ana miteny amintsika hoe rehefa mifidy solomam-boaka manaraka satria io zany anie ao aminay eo dia mazava lany io satria izy ny maro anisa avy any amin'zareo io fa tonga dia korotso dia fotsiny ny amin'izany fa zay le mahatonga antsika hoe rehefa mifidy solomam-boaka dia jereo tsara ny zavatra resahany manahoana ny foto-keviny fa zao zany ny lesoko tsika tamintsika tsy nahy mifidy solomam-boaka vitsy ny mpanohitra ao anatin'ny anteny miram-pirenena za tsy tantarana intsony inona nitranga voaingana kely tamin'ny fifidianana filoha lefitry ny anteny miram-pirenena faritany Tomasina zany rehetrarehetra zany le hoe raha natanjaka ny fanoherana tao anatin'ny anteny miram-pirenena nifiditsika fa tsy niakenjy tsy niavina hoe ka ny vatonay zao dia zao sy ny zao sy ny zao sy ny zao sy ny adady majinjinika tsotra zao mifandehan'le izy fa viditsika lafo zay androany fa mifanarenana an'izay dia zao ny fanovana ny endriky ny anteny miram-pirenena tsy ho any ampelantanana nyreo zay manao an'izany tsony amin'ny manaraka dia ahafahana manovo ny lalàna azo vaina foana io zay ny antom-pisin'ny anteny miram-pirenena fa androany aloha tsika zany dia miaritra an'izay fa alefako any aminareo ihany izy hodinianareo ny mikasika azy fa lasalasa fotoana tsika raha marina tokony mbola iresaka mpampianatra framma mbola tokony iresaka rahahery Madagasikara fa aleo atokantsika rapitso zay satria fotoanantsika somary efa lavalava mbola tokony iresaka lafiny ara-toekarena koa zany amin'ny resaka famatsim-bola sy ny sisa dia atokantsika rapitso daholo izay rehetrarehetra zay fa dia kasitrahako nareo rehetra nanaraka ny fandaharana tamin'ity maraina ity ary makasitraka sy makatelina atsika zay manaraka foana ny miara-manonja fa iezaka izahay apitany zay zavatra tsara ho fantatrareo ato anatin'ity fandaharana ty tsindriko le teniko teo anareo zay mila n'lay projet de loi teo le proposition de loi zafady proposition de loi zay hoentina hoviriny ny assemblée rapitso ny fivoriam-be hitambarana latsinainy zay fivirina tokony azo mbesin'ny maro atrehana ho araky le nanambarantsika azy teo dia afaka ifampizarantsika zay zavatra zay satria teratany malagasy ianao tokony mahafantatra an'izany ianao tsy tokony miona amin'ny zavatra atao eto amin'ity firenenao ty ianao dia tokony tonga any aminareo zay ty le izy ary dia mahoentina hevitrareo marina fa nareo tsy ady hevitra ny anivon'ny anteny miram-pirenena fa mety afaka omenareo zay solomam-boaka fampiresaka aminareo mba zao ny hevitra mikasika an'ity dia mba zao fahitana mikasika an'izy fa za zany anjarako aloha zara fotsiny hoe ohatra zao le izy dia mila jerentsika ihany le izy dia afaka meko anareo satria amin'izao ny antsika efa ny mampiasa ny teknôlôjia vaovao amin'ny alalan'ny internet daholo zany dia mitafita ny zavatra rehetrarehetra amin'ny telefona dia efa mipasa zany rehetra fa tsy hoe mila hoe eto ty mihitsy le taratasy ohatry ty hovakinay tsy zay fa tonga dia ao fotsiny antsika dia fanakalo an'izy dia mahita an'le izy nareo makasitraka antsika rehetra tompolasy tompovavy samby hotahin'Andriamanitra fararatreo indray miara-monina antsika ty amin'ity maraina ity veloma tompoko